mbola amin'ny fifaliana trano no ahafahana miaraka amintsika indray ao anatin'ny fandraisana ny fampahirezana avy amin'Andriamanitra. Vavakisika Jehoandriamanitra ray dia misaotra anao hatrany izahay satria na eo ary ny toejavatra sarotra andalovana tsy mitsahatra ianao fa maniraka ny mpanomponao mba hampaheriny ho ianao mba tsy ho kivy fa hiverina tanteraka aminao mba hahitany vahaolana eo amin'ny fiainany. Hafa ny zavatra andalovana ny sambatan'olona ny fiangonana ny firenena fa nainao masina anao ka hiasa tanteraka tompo mba haizanay mamantatra ny sitraponao mandrakariva. Tenena Jehovah fa mihaino ny mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Faly miaravantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva. Na dia eo ary ny toejavatra sarotra andalovana, raha tsy nisy Andriamanitra dia sahako ny miteny hoe alao mamono tena satria tsy misy fanantenana amin'ny fiainana zanak'olombelona. Kanefa ny fisian'Andriamanitra dia misy fanantenana mandrakariva ary fantatritsika fa ny fiainana dia amin'ity zao tontolo izao ity tsy mivoatra amin'ny tsara fa mivoatra amin'ny ratsy. Tsy misy afa-tsy fijaliana, fahoriana, adi-panahy, adi-tsaina ny ainany ety amin'ity zao tontolo izao ity. Ho an'ny olona tsy manana an'Andriamanitra zany dia mitady ny fahafinaretana, fiadanana mandalo, fahafinaretana vetivety mba hampionona ny fonemam-panahy ary tsy misy fanantenana manatiny ka mahatonga azy mamona fona. Fa ho antsika kosa izay mahafantatra fa misy Andriamanitra dia velom-panantenana mandrakariva satria na dia mandalo toejavatra sarotra aza dia misy vahaolana foana atao an'Andriamanitra mba fahatsika mivoaka ao anatin'izany toejavatra sarotra izany. Ary tolaka izany ny zavatra misy eto anivon'ny firenena. Samy miandrandra fiainana milamina, fiainana miadana, samy mba miandrandra hivoatra fa saingy ny zavatra tsikaritra ohatra ny vetivety, ohatra ny misy vahaolana tahaka izany dia ohatra ny misy fifaliana tahaka izany kelikely indray tonga indray ny problème maro isan-karazany sy ny olana fakapana maro isan-karazany fahoriana dia tonga ny fahakeviana mandrakariva. Ary izany rehetrarehetra izany tsy takona fiainana amin'Andriamanitra fa mijery ny olona Andriamanitra. Andriamanitra raha namorona ny voariny, tsy namorona ny voariny mba hijaly, tsy namorona antsika zanak'olombelona mba alahelo sy ampahoriana fa nahary antsika mba ho sambatra sy adana. Fa saingy ny fitaky Satana moa dia tafiditra ny ota eniky ny fahoriana dia izao tontolo izao ity. Fa mijerytsika ny bokin'ny Fitomanina ahafantarantsika ny Andriamanitra izay tena tsy mankasitraka ny zavatra ratsy miatra amin'ny zanak'olombelona izany fa saingy ny fomba ny zanak'olombelona sy ny fiainana no mahatonga ny fahoriana minjady amin'ny mandrakariva. Any amin'ny Fitomanina toko faharoa, Fitomanina toko fahatelo dia ny 9:30 ka hatramin'ny 7:30 dia izao ny fahamarinana ary entina hampahirezana antsika manoloana ny toejavatra sarotra izay andalovantsika fa tsy hanary mandrakizay ny tompo izy. Eny fa na dia mampahory azy izy mbola hiatra ihany araka ny habeny famondram-pony fa tsy sitrany mampahory na mampalahelo ny zanak'olombelona. Tsy hanary mandrakizay izy. Kanefa tsika mbola velona, inona ny zavatra atrehantsika ety amin'ity zao tontolo izao ity? Tsy misy afa-tsy fahoriana, fitaintainana, fisondro ny vidim-piainana, tsy fandriam-pahalemana. Raha olombelona no antenaina hitondra an'izany rehetrarehetra izany dia ho kivitsika satria mipetraka ho tahaka ny fampanantenana pokaty daholo izay zavatra rehantsika. Fa tsy misy vahaolana ankoatra ny fiverenana ao amin'Andriamanitra na dia eo ary ny toejavatra sarotra mianjady eo amin'ny zao tontolo izao, eo amin'ny fiainana, ny fahasarotam-piainana, ny fahoriana, ny fisotro ny vidim-piainana, mbola hafa ny olona manana an'Andriamanitra. Ary tokony hampieritreritra antsika
hoe manoloana ny toejavatra mitranga indrindra am'izao andro faran'izao dia fomba ilazana misehatra ara-panahy ty zao tontolo zao ty dia tahaka ny Egypta lehibe tamin'izany vanim-potoana izany zay nanandevo ny zanak'Israely. Ary io zanak'Israely io matoa andevo tao amin'ny tany Egypta tsy hoe tonga ho azy fotsiny tao izy fa vokatry ny faharatsiany sy ny fiodinany sy ny fanantenony an Jehova na tonga azy ireo nampahoriny ny firenen-kafa 700 taona nanadino an Jehova 700 taona niaina tao anatin'ny tsy fandriam-pahalemana, niaina tao amin'izany fanandevozana tao amin'ny tany Egypta zany. Fa rehefa tonga kosa ka tafatodika ny sainy, miverina ny sainy, tafatodika tamin'Andriamanitra, nangataka vahaolana tamin'Andriamanitra, io Andriamanitra io tsy mataty mihitsy izy na dia ratsy taky n'inona ary ny olona fa vao mitaraina aminy eo ny ao dia tonga dia misy ny valim-bavaka. Zavatra mitranga nefa na tonga fampahirezana entsika, tonga ny toe-javatra sarotra, tena vitsy ny olona ny tapa-kevitra tonga dia hitodika amin'Andriamanitra angataka vahaolana amin'Andriamanitra fa saingy ankininy aman'olona foana ny famonjena ny vahaolana tediavy ny anika tsy misy tena vahaolana maharitra. Raha mijerytsika eo amin'ny bokin'ny Exodosy misy tomatsika lesona fotsiny hoe na dia eo ary ny fahoriana lalina mianjady amin'ity zao tontolo zao ty, mianjady eo amin'ny firenena, mianjady eo amin'ny fiangonana, mianjady eo anivon'ny tokantrano, rehefa tena tafatodika amin'Andriamanitra dia tahaka ny zanak'Israely niverina tamin'i Jehova tao amin'ny tany Egypta. Ny Exodosy 10 dia ny 120 zavatra tahaka izao ny zavatra mitranga ary tandito ny zavatra hitantsika amin'izao vanim-potoana izao. Ary Jehova tamin'i Mosesy, ainjiry manandrify ny lanitra ny tanànao mba hisy aizina amin'ny tany Egypta ozy dia aizina azo sapaina. Arabaky teny tamin'izany vanim-potoana izany io aizina nandrakotra ny tany Egypta io. Fa jerevana izay zava-panahy ao anatin'izay aizina izay dia ny fahoriana, ny fahafatesana, tsy fandriam-pahalemana, ny fisotro ny vidim-piainana, ny adi-panahy izay hatrehana, ny tsy fisian'ny fiadanana, tsy fisian'ny fifankatiavana, zany aizina. Ary zay no iainantsika inge amin'izao vanim-potoana izao kanefa tsy afa-miala tsika fa miaina ety amin'ity zao tontolo zao tsy afa-miala ao anatin'izany fahoriana lalina zany. Ary zay no nataovan'i Jesosy niteny mivavaka tamin'Andriamanitra ho an'ny mpianatra, mivavaka aminao aray osy tsy ny ampiala azy eto amin'izao tontolo zao fa mba hirovanao azy amin'ny ratsy. Ary ao anatin'ny soratra masina vao miresaka n'ity zao tontolo zao ty dia tena ao anatin'izao famaizinana zao araka ny ambaran'ny Paoly any amin'ny Efesianina toko 1 mba hatakaratsika an'izany satria mila mafaiza mandinika soratra masina io. Vao miresaka n'ity zao tontolo zao ty dia miresaka ny Egypta, vao miresaka ny Egypta dia miresaka famaizinana. Dia zao no ambarany Efesianina toko 1 ny 12 fa sika tsy mitolona amin'ny nofo-mandrao sy amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjaka n'izao famaizinana zao dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Zany hoe zay le Satana tena mampitondra fahoriana ty zao tontolo zao ty. Noho izany zany ety amin'ity zao tontolo zao ty tsy eto no misy fiadanana, aizina ny ato. Kanefa Jesosy ny teny mivavaka aminao ray tsy ny ampiala azy eto amin'izao tontolo zao fa mba hirovanao azy amin'ny ratsy. Ka raha ty zao tontolo zao ty ambarany Paoly apôstôly hoe le mpanjaka ny famaizinana ndika mpanjaka n'ity zao tontolo zao ty ara-nofo, mpanjaka n'ity zao tontolo zao feno fahoriana ty. Dia zao le vavaka nataon'i Jesosy azo dika hoe mivavaka aminao aray tsy nampahala azy amin'izao famaizinana zao fa nirovanao azy amin'le maizina, amin'le maizina. Ary afaka miditra an-tsehatra Andriamanitra na dia izay ary ny toe-javatra mitranga hoe raha traiziny ity zao tontolo zao ty tahaka ny zavatra mitranga tao amin'ny tany Egypta. Satria tsara ho fantatritsika fa ny fiainantsika io nge tsy tongatonga ho azy ny zavatra manjoa antsika amin'izao vanim-potoana izao ary tsy tsika rery fa saika ny firenena rehetra manerana n'izao tontolo izao eny fa hatraminy izay heverina fa firenena dehibe aza dia misy problème, misy olana foana
ary tsy efa miala am'izany raha mbola ity am'ty zao tontolo zao ty fa saingy ny tena iarany tsindry azo leny de le le tany an-dalam-pandrosoana le firenena madinika zay anaovan'ny firenendehibe tsindry azo leny ary misy anton'izay rehetrarehetra zay tahaka ny anaovan'ny Egypta tsindry azo lena ny zanak'Israely tamin'izany kanefa rehefa tafaverina tamin'i Jehova reto zanak'Israely reto de zao ny zavatra mitranga niavonavina ny fon'ny Egypta tamin'izany vanim-potoana zany de raha jerevantsika ny Exodus 10 mba entsika mantarana an'izay hoe aiza nandrafitra ny Egypte zay de zao ny vakiny manomboka eo amin'ny 1:20 Exodus 10 1:20 sy katramin'ny 1:13 zao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy loza 7 izy ity tao amin'ny tany Egypta. Ary Jehova tamin'i Mosesy injiro manandrify ny lanitra ny tananao mba hisy aizina amin'ny tany Egypta de aizina azo tsapaina. De nanisitry Mosesy nanandrify ny lanitra ny tanany de nisy aizy-pito eran'ny tany Egypta rehetra teloana ko tsy mba mifankahita ny olona na niala tamin'izay nitoerany ateloana fa ny zanak'Israely rehetra kosa nisy mazava teo mifonenany. Zay ny toe-javatra nisy tao amin'ny tany Egypta tsy alazaintsika hoe de zao tozotina tanàna ny fahamaizina faravakiteny notrangany tamin'izany vanim-potoana zany fa raha jerevana misehatra ara-panahina de eo raha niaizina mandrakotra n'izao tontolo zao de mahita mazava foana ny olona mifikitra amin'Andriamanitra ary fantatritsika fa vokatry ny fiodinany zanak'Israely no nahatonga azy ireo babo tao amin'ny tany Egypta. Kanefa rehefa miverina tamin'i Jehova ny fetim-boany famoahana ny zanak'Israely ho afaka amin'ny vahoan'ny Egyptianina ary nanomboka hatreo niasy Jehova tsy tonga de hoe tafavoaka ny zanak'Israely fa misy zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny famantarana maro isan-karazany nahatonga ny zanak'Israely tafavoaka niala tany tany Egypta andeha ho any amin'ny tany Kanana. Ary zay tany Kanana zay le tany mitondra dronosy tantely ary izay tany Kanana zay koa no irin'ny olona am'izao vanim-potoana zao tany misy fiadanana fahasambarana kanefa mbola eto am'izao tontolo zao ary zay no nahatonga ny fampahirezana ny alala ny tenin'Andriamanitra hoe na de eo ary ny fahasarotana na de eo ary ny fahoriana ety amin'ity zao tontolo zao ty de misy lalana sorotan'Andriamanitra foana mba hatafavoaka zay rehetra matoky azy. Resakitsika tamin'ny farany tena hoe tena tokony tsy vanim-potoana inononoina intsony zao tsy vanim-potoana atoriana na vanim-potoana mipetrahana fa vanim-potoana tokony hitsanganana tokony foazana anaty ary inona tokony atao tsy akijeriny manodidina intsony araka ny hitatsika tany amin'ny Apokalipsy 2:20 niafatra nampitainy Jesosy amin'ny andro farany izy ity hoe 19:12 hoe aroy izy tamika aza sy matomboka sy ny teny faminaniana amin'ny diboty fa mitombotra ny andro zay manao tsy marina aoka mbola hanao tsy marina ihany izy ary zay maloto aoka mbola hialoto ihany izy ary zay marina kosa aoka mbola hanao marina ihany izy ary zay masina aoka mbola hiamasina ihany izy tsy fijerevana tsony zay ataon'ny hafa ary tokony fampitaiza amin'izay hoe tena vanim-potoana tokony andraisany misy ambatan'olona andraikitra zao ka raha hanao ny marina ianao zay manao tsy marina hanao tsy marina any fa ianao manaova ny marina de zao nitory amin'izany amin'ny manodidina anao mba hifindra any amin'ny manodidina anao le toetra tsara nanao amin'izay vanim-potoana zay natao hoe olom-pirenena vanina tsy andeka hitsikerana zay toe-javatra misy fa manomboka misy ambatan'olona ny tokony hivoatra andeha amin'ny marina hientehitra amin'Andriamanitra tsy vita nefa zay rehetrarehetra zay raha tsy tafaray tanteraka amin'Andriamanitra ny zavatra tsikaritrytsika aty amin'ny bokin'ny Exodus babo tao amin'ny tany Egypta ny zanak'Israely ary izy zay fahababoana tao amin'ny tany Egypta zay vokatry ny fiodinany matetika eo amin'ny tantaran'ny zanak'Israely de sasatra izy ny fatorany firenekafa ny firenena vahiny mandrakariva amin'ny vanim-potoana
tena anadonony an Jehova dia tonga foana ny fahavalona mampotra azy. Azo lazaina hoe ny zanak'Israely tena zanak'Israely nitahin'Andriamanitra na teo amin'ny harena na teo amin'ny fahaizana tena misongadina mihitsy izy. Ary ireo firenena manodidina nambabo ny zanak'Israely dia nitsetitra ny zanak'Israely na nitsetitra ny harenana, nitsetitra ny fahaizana ihany koa. Ary toa zavatra tahaka an'izany nefa ny zavatra mitranga manerana n'ity zao tontolo izao ity manoloana andreo tanàna firenena an-talam-pandrosoana sy firenena-dehibe. Tsy dia hoe mahantra loatra nge ilay firenena madinika fa misy harena be dehibe eo fa vokatry ny fitsetsefana ny firenen-kafa dia zao lasa andevina. Kanefa inona no mahatonga an'ilay andevo isika? Mahatonga an'ilay andevo etraketraky ny firenen-kafa izay te higoaka ny tombontsoa ao anatin'ilay firenena madinika amin'ny lafiny anankiray. Kanefa amin'ny lafiny anankiray koa rehefa manadino an'Andriamanitra ny olona dia zao lasa voafatotro ny firenen-kafa, andevozy ny firenen-kafa. Ary matetika nefa toraka izany koa ny zanak'Israely raha vao mihodina avy amin'ny Jehova dia ny zavatra mitranga dia fatorany firenena vahiny. Raha tsy hijery fotsiny tsika zao ny any amin'ny bokin'ny Pitsara toko 10 matetika toe-javatra nanjony zanak'Israely zany isaky ny mihodina voafatotro tao amin'ny tany Egipta dia mitondra vahaolana Andriamanitra mamoaka azy tsy moramora. Kanefa ny ampandehanana indray adino indray ny fahasoavana niraisina avy amin'Andriamanitra dia io indray fa manao ny ataony dia be mihitsy ny firenena vahiny izay namatotra azy, nambabo azy, nampahora ny zanak'Israely. Fa mivanim-potoana tafaverina amin'Andriamanitra indray izy dia ohatrany lasa mahaleo teny izany indray dia misy ny fitahin'Andriamanitra. Ary ny zavatra hitantsika babo izy tao Egipta tafavoaka somatsara fa nihodina teny ampandehanana nandeha ny taona nandeha ny fotoana dia inandray lasa babo tao Babilona indray ny zanak'Israely. Dia toraka izany koa tsika amin'izao vanim-potoana izao na iodika avy na iodika avana tsy afa-miala tsony aty amin'ity zao tontolo izao ity. Tsy misy fiadanana ity, tsy misy fitsarana fa manoloana an'izay fahoriana izay dia misintona lesona tsara kosa ny amin'ny toe-javatra mitranga. Satria ny zavatra voasoratra amin'ny Baiboly dia ho lesona ho antsika amin'izao vanim-potoana izao. Tsisy vahaolana ankoatra ny fiverenana amin'ny Jehova fa vao mihodina amin'ny Jehova vao mitady vahaolana ankoatra ny fitadiavana amin'ny Jehova dia tsy maintsy voafatotro ny firenen-kafa foana. Any amin'ny Pitsara toko 10 dia ny 15 ka hatramin'ny 15 dia jereo fa nge ny fandehan'ity tantara ity ny moran'ny Israely indray ho sy ny namalian'Andriamanitra azy. Ary ny zanak'Israely izy dia nanao izay ratsy eo mason'i Jehova indray ka nanompo ireo Bala sy Astarta sy ny andriamanitra Siri sy ny andriamanitra Sidona sy ny andriamanitra Moaba sy ny andriamanitra ny taranaka Amona ary ny andriamanitra ny Filistina dia nahafoy an'i Jehova izy ka tsy nanompo azy. Izay ny zavatra nataony. Rehefa netinety ny fiainany dia lasa le fomba ny firenen-kafa indray no niainany fa tsy nitazona intsony le firaisana tamin'Andriamanitra. Dia inona ny vokany? Ny 17 dia nirehitra tamin'ny Israely ny fahatezeran'i Jehova ka nivarotra azy eo an-tanan'ny Filistina sy eo an-tanan'ny taranaka Amona izy ary nampahoro sy nanorotoro ny zanak'Israely ireo tamin'izany taona izany. 12 taona ozy no nampahoriany ny zanak'Israely rehetra izay tany an-tafin'ny Jordana tany amin'ny taniny Amorita. Izany hoe nandritra ny 20 taona ny fatora ny firenen-kafa vokatry ny fiodinana tamin'i Jehova 12 taona. Tsy hoe Jehova no nametra n'ilay 12 taona nahatonga azy ireo nampahorian'ny Filistina fa raha ny tena marina raha vao mihodina amin'ny Jehova dia tonga ny fahoriana. Fa nandritra ny 12 taona tsy nahatsapa hiverina tamin'i Jehova tahaka ny zanak'Israely babo tao amin'ny tany Egipta. 700 taona ny tao amin'ny tany Egipta nanadino an'i Jehova fa rehefa tapitra ny 700 taona vao nieritreritra hiverina amin'ny Jehova izay Jehova vao niditra an-tsehatra nanafaka azy. Toraka izany koa zanak'Israely eto 12 taona no nampahoriany ny Filistina azy
satria tsy hoe jehova osika namaritra an'le hoe valampolo taona tsy maintsy ampahoriana fa nandritra ny valopolo taona tsy tonga saina mihitsy hoe mba handeha hiverina amin'ny jehova fa niaritra ny fahoriana tao fotsiny fa rehefa ny mafy le fahoriana dia inona ny zavatra mitranga ny 150 nitaraina tamin'i jehova ny zanak'israely ka nanao hoe efa nanota taminao izay satria efa nahafoy an'andriamanitra ka nanaopy ireo bala. Io no andrasana amintsika na inona tena fahoriana menjady tenyity zao tontolo zao ety ny fiverenana amin'ny jehova, ny fidediavana vahaolana amin'ny jehova ihany no lalana ahafahantsika miala amin'ny fahoriana mifangejany ny firenekafa. Mety zavatra tsy misy dika ny eritreretantsika azy fa mariny zany. Dia inona zavatra mitranga tonga dia dinganitsika fa azontsika vakina io mpitsara toko fahafolo ny 1 ka hatramin'ny 1 fa ny zavatra nisy kosa tonga amin'ny 1 dia ny zavatra mitranga ary ny zanak'Israely tamin'i Jehova efa nanota Izaia ataovy aminay zay rehetra sitrakao kanefa mba vonjeo ihany Izaia anio dia nanary ireo andriamanikafa tao aminy izy ka nanompo an' Jehova dia tsy natsindro ny fanahiny intsony Jehova no ny fahantrany Israely. Mahatra anketsika ireo olona tsisy fanomezantsiny ity amin'ity zao tontolo zao ity fa nisambatan'olona tsiraray avy no tokony andiny tena ka hiverina ao amin'i Jehova ary ny fomba fiverenana amin'i Jehova dia fandraisana fanapahan-kevitra miala amin'ny faratsiana, miala amin'ny fimonomonoana, miala amin'ny fifanenjehana, fandraisana fanapahan-kevitra andeha marina. Raha nisambatan'olona manao an'izay miditra antsehatra ny fomba mahagaga Andriamanitra mamonjy ary zay mampita amin'ny nisambatan'olona, mampita amin'ny fiangonana, mampita amin'ny mpiray firenena rehetra ao anatin'ny fahoriantsika zao. Na inona ezaka atao ka hitady vahaolana manolona na amin'ny firenekafa tsy tafavoaka zany tsika fa inona ny tokony atao? Miverina amin'ny Jehova. Fa rehefa tafaverina amin'ny Jehova midina ny fanan'Andriamanitra mampafantatra atsika zay tokony ataotsika mba hatonga atsika ho tahaka ny zanak'Israely. Fa isaky niverina tamin'i Jehova ke ny zanak'Israely dia afaka foana dia tena nisy fomba mahagaga nataon'Andriamanitra nierovana azy, nanomezana vahaolana azy. Andriamanitra mihitsy ny tompo marika ny amin'ny fitantanana azy. Zany koa mandrasantsika, zany no tokony hifampitaizantsika, hifampaherezantsika. Ka raha tsy iova nefa ny olona rehetra dia tsy matiantoka ny olona miverina amin'ny Jehova na dia anankiray azy mamonjy foan'Andriamanitra ary manjo toe-javatra, manjo ny isambatan'olona zao, manjo ny tokantranontsika, manjo ny fiangonantsika, manjo ny firenena. Ianao mihitsy mandehana amin'ny marina verena amin'ny Jehova, elao ny ratsy fa vitanao ny voninahitr'Andriamanitra zay asehony aminao. Vavaka isika Jehova Andriamanitra ray ao misaotra anao ny amin'ny teninao indray izay mampaleranay, manoro lalina aminay ny amin'izay tokony ataonay, hisintomanay lesona ao anatin'ny teninao satria Andriamanitra tsy mova omaly sainanao ary mandrakizay ianao ny zavatra mitranga tamin'izany vanim-potoana zany koa mbola tsy maintsy miseho ankehitriny tiara-tapa-kevitra tokoa izay verina aminao mamonjy ianao dia mifanahinao miasa amin'ny isambatan'olona ao anatin'ny fiangonana, ao anatin'ny mpitondra, ao anatin'ny firenena mihitsy mba tonga ny firenena hiverina aminao tompo dia fantatray fa amin'ny fomba mahagaga no anafahanao anay ho afaka eo ambany vahoana amin'ny firenena. Misaotra indrindra ray ny anaranao Jesosy, amen. Novelomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manana fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo orontsika mandrakariva.